Mbola ho ampitombona ho aminareo hatrany any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mpanompo havaozin'ny fitiavan'i Kristy. Mpanompo havaozin'ny fitiavan'i Kristy. Zany indray ry havako malala no lohahevitra azontsika raisina avy amin'ny mofinainantsika anio atao amin'ny bokin'ny Korintianina faharoa toko 5 ny andininy 120 hatramin'ny 120. Mpanompo havaozin'ny fitiavan'i Kristy. Ho an'ny epistily faharoa nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto dia nandany fotoana mihitsy ny apôstôly hanazava-kevitra ny maha-apôstôly marina azy. Toko maromaro raha mijeritsika eto manomboka any amin'ny toko 3, 4, 5, 6 dia entiny iresahana sy anazavahany ny maha-apôstôly avy amin'Andriamanitra azy marina, ny amin'izay ny fanenany marina tamin'Andriamanitra, eo anatrehan'ny izay fifampiandaniana mety misy, eo anatrehan'ny tsy fankatoavan'ny sasany fahefany, dia tery am-panahy izy anazava izany. Anankiray amin'izay entiny anamarinana ny maha-apôstôly azy ary hitantsika eto amin'ity fanazavany ity manomboka any amin'ny toko 4 zany, fa apôstôly izy tsy noho ny amin'ny lasany na ny tantarany izay mpanenjika fahiny na naratsy ny teny an'Andriamanitra fahiny, ary izy mihitsy aza misy fotoana amin'ny teny an'izany hoe lohan'ny mpanoty izy. Kanefa dia hazavain'ny apôstôly tsara kosa fa eo amin'io nahampanota azy io no niasan'ny fitiavan'Andriamanitra. Ilay fitiavan'Andriamanitra no nanery hoy izy, izay no voambolana ilazana azy. Misy fanerena izay nataony fitiavan'Andriamanitra ka nahatonga azy ho voaova ho apôstôly. Io fitiavan'Andriamanitra io no namono ny fahadoso ny rehetra. Io lay fitiavan'Andriamanitra io no efa maty teo amin'ny hazo fijaliana ka namono teo amin'ny hazo fijaliana izay lasany rehetra, izay fahotany rehetra izay maha-olombelona azy. Tsy mijoro amin'ny alalan'ny tenany intsony ny apôstôly eto, fa mijoro amin'ny alalan'ilay efa maty hamonjy azy. Izany no asa iny milaza ankehitriny fa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olona vaovao izy. Olona vaovao no arian'Andriamanitra. Ity mpanompo izay irahana hitory any amin'ny fiangonana tany Korinto ity, mpanompo vaovao izay nohavaozin'Andriamanitra, namboarin'Andriamanitra ary nalan'Andriamanitra tamin'ny lasany sy ny fahininy, tamin'ny maha-olombelona taloha azy na ny Adama ela. Efa nahavaozin'Andriamanitra ka nampihavanina tamin'ny alalan'i Kristy amin'Andriamanitra. Olona efa vita fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Io mpanompo nohavaozina io arak'izany no irahan'Andriamanitra hitory ary zary lasa mitondra ny anaran'i Kristy, izay ny tenenany hoe iraka solon'i Kristy izay eo amin'ny 20. Ka sa mitory fampibebahana, sa mitory ny ialan'ny olona amin'ny fahotany, hahatonga ny olona miantso ny olona hiavana amin'Andriamanitra indray.
Riavako malala ao amin'ny tompo. Mpanompo no avozin'ny fitiavan'i Kristy ka nofoanan'i Kristy tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, ny lasany, ny fahininy, izay maha-olombelona mpanota azy. Indro kosa izy efa noavozina ka tonga olom-baovao, afaka mitondra ny anaran'i Kristy any amin'izay rehetra manodidina azy. Matetika tokoa ry havako malala, tsaratsarain'ny olona sy ampitahan'ny olona ny amin'ny lasany, ny amin'ny fahininy, ny mpanompon'Andriamanitra izay nahatsiaro nandray ny antson'Andriamanitra. Iny ary lay mpanenjika fahiny, reny lay mpanota matevi-koditra, reny le toy izao na toy izatsy, dia tsy tazan'ny olona, tsy hitan'ny olona mihitsy ny filazany tsara entiny, fa mbola ariarin'ny olona mandrakariva ny fahininy, ny adama elany. Ry havako malala, ny mpanompo voantson'Andriamanitra dia mpanompo efa noavozina, efa namboarin'i Kristy, ary i Kristy mihitsy no nanefy azy amin'izay tiany mba ho afaka mitondra ny anarany eny tontolo eny. Zany anie ny fanazava-kevitra notenenin'ny Jesosy Kristy tamin'ny Nikodemosy fa izay hoe raha tsy ateraka indray ianareo, io fahaterana indray io no entina mitory ny anaran'i Kristy amin'ny hoaviny rehetra. Eny tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy mba hahatonga azy ho afaka mpanambara, mpilaza ny asan'Andriamanitra, mba ho afaka manambara, mitory ny fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra, ilaza ny olona ny amin'ny tokony hibebahana, ialany amin'ny faratsiny sy ny lalan-dratsiny rehetra ary ny fahotana. Mpanompo efa noavozin'i Kristy tamin'ny fitiavana ka nanolorany tenany teo amin'ny hazo fijaliana ny apôstôly. Ary zany koa no iantsony ireo mpanompo maro samihafa manohy ny asa fitoriana filazany tsara ka ambaraka ankehitriny. Aoka ry havako malala, tsy hanana fahasahiana hijery sy hamongatra ny lasa mandrakariva isika, fa handray ny fanavozana lehibe izay nentin'i Kristy mba tsy ho takona ny filazany tsara izay entina sy toriana amintsika, mba hahatonga ny filazany tsara anakery amintsika tsiraray avy. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay. Misaotra anao noho ny amin'ny Kristy lay tia izao tontolo izao, ka nanombo ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Izany no fanavotana anay, fampihavanana anay amin'Andriamanitra. Misaotra anao ny amin'ireo mpanomponao maro izay nantsonao ho afaka amin'ny fahotana, hitondra ny anaranao, iraka solonao Kristy eny amin'ny tontolo eny, hitory ny fampihavananao. Mivavaka manokana izay ry Andriamanitray amin'ity andro anio ity, ho amin'ny ireo kristianina ao anatin'ny fitsaboana, ao anatin'ny aretina sarotra sitranina, very hevitra mitady hamoy fo, misy avy midodododo etsy sy aroa. Andriamanitra, mba te hifanena aminao re izy ireny, mba te handray ny sombitsombony avy aminao, hitondra fanasitranana, fitsaharana ho an'ny nofony. Dia eno Tompo ny fisentony, ny fitarainany, ny etaetany, ary mamonjea azy ireny raha sitraka ao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen.